Nilaza moa ny filoham-pirenena nandritra ny fifampiaravana tratran'ny taona izay ho tontosaina ny 20 janoary 2024 ho avy izao eny amin'ny lapan'ny Avoloha no hamarita ny filoham-pirenena ireo fanamby apetrany ho an'ny taona 2024 izay. Fa ankoatra ny fanaraha-maso ny fividianana miasa ihany koa eo amin'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ny KMF CNOE. Androany ihany koa no nanome tatitra ny fahitan'izy ireo ny fivoaran'ny fiainam-pirenena tato anatin'ity taona 2024 ity. Nahitsy ny KMF CNOE ary nilaza fa lasa kabary ambony vavahady no ataon'ireo mpitondra fa tsy asa mivaingana. Lasa kabary ambony vavahady no ataon'ireo mpitondra fa tsy misy asa mivaingana. Fijerena tombotsoa ny tena manokana no mahazo vahana. Io ny feny zava-nisy nandritra ny taona 2024 araka ny fijerin'ny KMF CNOE tao anatin'ny fanambarany androany. Fijerena ny tombotsoa ho an'ny tena manokana ka lasa sandaina ny solombavam-bahoaka ohatra vao mandany lalàna. Hita mantsy ireny miseho teny anivon'ny antemera-pireneny ireny nandritra ny fivoriana ara-potoana nandaliana lalàna amin'ny feniteto-bola taona 2024 izay tsy fantatra ny tena marina fa dia lanitsy nasipamitsina na dia teo aza ny fanakanana marina ataon'ireo solombavam-bahoaka. Anisan'izany ny teto-bola natokana ho an'ny fiadidiana ny repoblika. Noho ny fametrahana fitoniana ve sa ho tombotsoam-bahoaka ny tena tandrona tao anatin'izany. Tsy nisy fivoarana ihany koa ny sosialim-bahoaka ho hiatrano ny KMF CNOE. Miami'fanalavitra ny farim-piainan'ny sokajy manam-bola vitsy anisa sy ny vahoaka tsy mandady arona. Miamahazo vahana ny tsy falipalemana amin'ny endriny maro samihafa toy ny fandrobana, ny vonon'olona, ny fakana-keriny, ny fanolanana na dia ho aza ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Miaina ao anatin'ny fako ny vahoaka. Ny fahatapahan-jiro delestage matetika dia tsy voavata ao anatin'ny 3 volana akory fa miditra efa orotona izao. Eo ihany koa ireo fivoahana matetika ataon'ireo mpitondra andaniana vola be kanefa tsy tasoritra any amin'ny vahoaka ny fiantraikany izay mbola volam-bahoaka avokoa nefa manefa ireny rehetrarehetra eny. Mangony fotsiny ny fandrobana ny ere-pirenena toy ny andramena, ny hazo mainty na bois de belle, ny volamena, ny sokatra sy ny sisa amin'ny endriny samihafa izay tsy tandalana. Miami'fanalavitra ny fahampiainan'ny sokajy manam-bola vitsy anisa sy ny vahoaka tsy mandady arona izay lasa mpitrongo voahomana, tsy manakatenaina, mipitrapitra mahita ny fiara raitra sy fitombon'ny fananany sasany ao anatin'ny fotoana fohy nefa tsy niraradinitra akory. Ho an'ny KMF CNOE dia tokony ampiseho vokatra mivaingana azo tsapaitanana eo amin'ny fiainana andavanandro ny mpitondra. Tokony ampiseho ihany koa fahaiza-manao sy fitantanana madio. Satria antoka ho an'ny famarina toeran'ny fitondrana ny fanajan'ny olom-boafitsy sy ny olom-boatendry, ny lalàna sy ny fampiarana ny taberina andraikitra eo amin'ny androm-panjakana sy ny olom-pirenena, hoy ny KMF CNOE.